dia ianao Jesosy no aoka ampahafantatra anay izay antony famonjenanay tamin'ny alalan'ny ranao ary ampahafantatra anay koa ny antom-pisian'ny fiangonana amin'izay namisisinao azy dia amin'izay fitondrana ny anaranao dia mangataka anao zahay vonjeo ny fiangonanao mampahirezy ny fiangonanao mba ho fiasana maomby eo am-pelantananao ka hitaonao olona maro ho amin'ny fanjakana dia no koa mamena eneko no tsy fahatanterahana satria mbola fiangonana ety an-tany mbola miady mbola maro zavatra zay rehefa mahafao ny fiainan'ny fiangonana kanefa ianao ny teny fa tsy vavady ny fiainatsika tsy aresy ny fiangonanao ary tsy misy mahombaka ny fiangonanao zay eo am-pelantananao satria efa natao mitomboka vatsy eo an-tananao izy aka mitenena aminay re Jesosy tompo araka ny fombanao. Amen. Efa nasina seza moety raha omezaka ty volana dia angatany araka ny ao amin'ny programme dia hoe araka ny voasoratra amin'ny programme ny anjarany menay dia hoe fiangonana amin'ny fo fiangonana amin'ny fo ilana tsy indrindra fa fampianarana moa dia atao hoe tena mila filomanana amin'ny lava nefa koa dia tsy dia hoe zavatra atao foana fa mba zay tokony ho fantatsika dia izany fiangonana zany dia ho lazaina eto arak'izay mbara ny soratra masina ary indrindra izay mbara ny Paoly amin'ny lokony Efesiana dia hiresaka tahaka ny resadresaka na tahaka ny torohevitra na tahaka ny fananarana koa azy ao no mety ataotsika amin'ity fotoana ity raha miresaka hoe fiangonana isika dia matetika ao an-tsain'ny olona dia ny trano fiangonana na azo fiangonana io no an-tsain'ny kristianina maro sasany indraindray rehefa miresaka fiangonana fa Paoly apôstôly raha maman'ny Efesiana festivaly Efesiana tsika toko voalohany dia mamaritra tsara Paoly apôstôly ao amin'ny toko voalohany andimy voalohany any zao lazany andimy voalohany by zao milazany Paoly apôstôly azy mamary ny olona masina an'i Jesosy izay matoky ao amin'ny Kristy Jesosy io milazany Paoly apôstôly azy hoe fiangonana tsy hoe mitrano no matoky tsy mitrano ny olona masina fa raha ny fahafantarantsika azy ao amin'ny fanekemponoantsika fanekemponona kristiana apôstôlika dia hoe mino fanahy masina ao dia nina manaraka azy fiangonana masina manera zao tontolo zao ary fiangonana ny olona masina io no atao fiangonana ny olona masina amin'izay amaritany Paoly apôstôly azy eto dia hoe mamary ny olona masina ny olona masina zany hoe ny fiangonan'ny olona masina ny vaniny Paoly apôstôly amin'ny alalan'ny Kristy ilay soratana izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy io zany tsara faritana dia miloha raha miresaka ny amin'ny fiangonantsika manaraka izany na koa ny zavatra ho ezahana ny amin'ny fiangonana
dia rehefa azontsika zany hoe ny fiangonan'olona masina zao fiangonantsika rehetra zao no atao hoe fiangonana tsika miombony zao na misy fiangonana hafa koa azy any Paris na misy fiangonana hafa koa azy any Strasbourg dia fiangonan'olona masina atao fiangonana zany dia mitatsika eo rehefa avy eo mitovana rehefa miresaka fiangonana koa dia matetika rehefa azo hoe fiangonan'olona masina dia ny mpivory zay no atsaitsika tsika mpivory rehetrarehetra zao zany ny fiangonana marin'izany fa ity no adin'ny olona ity no adin'ny olona ao aloha Jesosy raha niresaka tamin'ny fariseo izy ny fanjakan'ny lanitra dia tsy misehoseho fa iza ozy ao anatinareo io ny fanjakan'ny lanitra io ny fanjakan'Andriamanitra io ny fiainana manakizay ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra ary io no asehon'ny Paoly apôstôly amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo Korintiana voalohany toko fahatelo Korintiana voalohany toko fahatelo ny andininy ny fahaenina ambin'ny folo zao no voalaza ny Paoly apôstôly tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary fanan'Andriamanitra aiza ozy mitoetra ao anatinareo dia mbola misy koa Korintiana faharoa toko fahaenina Korintiana faharoa toko fahaenina zao no voalaza ao amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo ianaran'i Jesosy ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy fa isika no tempolin'Andriamanitra velona araka nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy aho ary andeha eo aminy tempolin'Andriamanitra isika fiangonan'Andriamanitra ny fotsika fiangonan'Andriamanitra ny fotsika ary raha nilaza azy koa Paoly apôstôly amin'ny Romana toko faharoambin'ny folo dia zao lazainy Paoly apôstôly andininy voalohany ny anaran'i Jesosy koa amin'izany nagataka aminareo ahy no ny famorampon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona sitrak'Andriamanitra dia fantompanany mety ataonareo zany ino ny hevitry zany ny hevitry zany dia zao azo anaovana fitaovam-bavahana ao anatsika fantompanany mety ataonareo zany azo isika tsirairay avy zao amin'izay anatretsika an'Andriamanitra ny fotsika firaisantsika amin'Andriamanitra firaisantsika amin'i Jesosy dia azo anaovana fitaovam-bavahana okotsarotsin'izany dia avy aiza ny fanontaniana avy aiza ny mahatonga antsika ho tanteraka amin'izany fiangonana anaty na fiangonana miafina zany dia jerevo ny Efesiana raha ny Efesiana dia zao mizara roa boky ny Efesiana ny toko voalohany toko faharoa toko fahatelo dia manambara ny fanavotana vita amin'ny Kristy zany io toko voalohany toko faharoa toko fahatelo manambara ny fanavotana vita amin'ny Kristy zany ary lazaina koa aza dia atao hoe ny Trinité miara-manao an'izany raha mamakoatsika visapisaina izy eo amin'ny toko andiny fahatelo amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaenina dia manambara ny fikasan'Andriamanitra ny fikasan'Andriamanitra ny fikasam-pamonjena izay ataon'Andriamanitra ho an'ny mino ho an'ny fiangonan'Andriamanitra ary eo andiny fahafito ka hatramin'ny ao amin'ny 12 na amin'ny 13 dia